ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny famindram-po, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy zanaky ny ray amin'ny fitiavana sy ny fahamarinana. Amen. Idera sy amin'ny voninahitra an'Andriamanitra isika ry avako ny bokin'ny Salamo 2:20. Andininy voalohany hatramin'ny faraky 10 no mantsika eo am-pelantanana. On va louer Seigneur avec le psaume 22, du verset 1 à 11. Et après le cantique Ephésiens 98. Dia mitsangatsika ry avako iterasa amin'ny voninahitra an'Andriamanitra. Ny anaran'ny Tompo manao hoe: Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana no dia mahafoy ahy ianao? Lavitra amin'ny famonjena ny tenin'ny fitaraina. Andriamanitro, miantso aho noho ny andro, nefa tsy mamaly ianao, ary noho ny alina, nefa tsy mahita firononana aho. Kanefa masiny ianao ry mipetraka eo ambonin'ny fiteran'Israely, ianao no nitokiny ny razanahy, natoky izy ka namonjy azy ianao. Ianao no nitaraina ka afaka izy, ianao no nitokiny ka tsy menatra izy. Ary izao dia olotra fa tsy olo, fandatsan'olona sy fahatevateva-bahoaka, izay rehetra mahita dia manaraby ahy, manondro molotra izy sady mifikifon-doka manao hoe: ankino amin'i Jehova dia aoka izy hamonjy azy, aoka izy hanafaka azy raha mankasitraka azy izy. Fa ianao no nampivoaka ahy avy tao an-kibo, nampandray izay ianao, fony eo am-bola nampinonono ny reniko, nankina taminao hatrany am-bohoka aho, hatrany an-kibon-dreniko dia Andriamanitro ianao. Aza manalavitra ianao, fa akaiky ny fahoriana sady tsy misy mampamonjy. Amen. Ry Tompo Andriamanitra io, no ny azo fijalin'ny zanakao, dia ambarao fantatrainy faharatsian'ny fahotana izay fahotana maizina indrindra, lay fahotana fototra nahatonga ny famononana, lay fahotana fototra nahatonga ny fahafatesana atao Golgota. Nefa tompony noho ny loharam-pahasoavana sy ny famindram-po tsy misy fetra ho an'izay tia sy mino anao. Kehitriny Tompo, sokafo ny fonay handray anao, sokafo ny sofonay hiaino anao,
sokafo ny masonay hibanjona anao, ary sokafo ny vavanay hideranao, fa fahagagana lehibe loatra, mahagaga loatra teo amin'ny fiainan'izao tontolo izao no nataonao Andriamanitra. Ho hita sy eken'izao tontolo izao ny famonjena nataonao indray mandeha teo Kalvary, dia nanoloranao ny tenanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay. Amen. Iroso isika riava koa amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra, ny hira 550 araka sitantsika eo amin'ny tabilao no iraintsika izao. Ivavaka isika riavako. Zoma masina ahatsiarovanay ilay fotoana mahatahotra kanefa fotoana mpamonjena. Fa zoma masina andrenesanay ny teninao Andriamanitra, izay miantefa aminay tsiraray avy hatrany koa. Zoma masina ahatsiarovanay ny famonjena vitanao teo amin'ny fiainanay, koa tario amin'ny fitiavanao Andriamanitra ny teninao ho aty-aponay tsiraray avy. Dia aza avao ny fonay, ny sainay, ny fanahinay, andraisanay hafatra tsara avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Isaia 7:50, ny andininy 7 hatramin'ny andininy 12. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Nampahoriana izy, nefa nanefy tena ka tsy nilobava, dia tahaka ny zanak'ondry entina ho vonoina, sy tahaka ny ondrovavy izay mona eo anatrehany mpanety azy. Eny, tsy nilobava izy. Ny fampahoriana sy ny fitsarana no nentona naisitra azy. Ary iza tamin'ny arabelona taminy no nevitra fa nofongorana ny ala tamin'ny tany velona izy, ka ny fahadosoan'ny oloko no kapohana azy. Ary nokasaina atao amin'ny olomeloka ny fasany, nefa teo amin'ny mpanan-karena izy rehefa novonoana.
na dia tsy nanao ratsy aza izy sady tsy nisy fitaka teo am-bavany. Nefa sitraky Jehovah ny hanorotoro sy hampangirifiry azy. Rehefa manolotra fanatim-panorenana izy dia hita taranaka sady maro andro, ary sitrapon'i Jehovah dia ambinina eo an-tanany. Noho ny fisasarany fanahiny dia ahita izany izy ka ho afa-po. Ny fahalalana azy no hanamarinany mpanompo marina ny olona maro, ary izy no hivesatra ny helokoreo, koa dia hanome azy anjara amin'ny lehibe aho, ary zara-babo amin'ny mahery izy, sady nahidiny amin'ny fahafatesana ny ainy. Ary natao isan'ny mpanota izy, eny, izy no mitondra ny fahoriany maro sady manao fifonana ho an'ny mpanota. Amen. Filazantsara araka Marka 5:10, ny andininy 9:10 hatramin'ny 9:20. Amin'ny anaran'i Jesosy no amakiana ny teny. Ary ny miaramila nitondran'i Jesosy ho eo an-kianja dia ao anaty rova sady nanangona ny miaramila namany rehetra. Ary dia nampitafy azy lamba volomparasy izy, sady nandrandrana satroka tsiloka nasatrony ny lohany. Ary dia niarahaba azy hoe izy, arahaba ry mpanjakan'ny Jiosy. Ary dia nikapoka ny lohany tamin'ny volotara izy, sady nandrora azy, dia nandoalika sy niankohaka teo anatrehany. Ary rehefa nanao azy ho fimehezana izy, dia nanala ilay lamba volomparasy teny aminy, ka namitafiny azy indray ny fitafiny, ary dia nentiny homboana amin'ny hazo fijaliana izy. Ary Simona Kirenianina, rainy Aleksandro sy Rofosy, izay nandalo avy tany an-tsano no tereny hitondra ny hazo fijalian'i Jesosy. Ary Jesosy dia nentiny teo amin'ny tany Golgota, izany hoe raha dika 7:42, dia notolorany divay miaro miora izy, nefa tsy nentiny sotro izy. Ary rehefa voaombony tamin'ny hazo fijaliana izy, dia nanaovany loka no fizarany fitafiny, ahitana izay ho azony avy. Ary tamin'ny ora 7 no nanomboana azy tamin'ny hazo fijaliana. Ary ny soratra milaza ny nanameloana azy dia voasoratra teo amboniny hoe mpanjakan'ny Jiosy. Amen.
fiariavako ny famakina ny soratra masina arak'izay hitantsika eo amin'ny epistily ho any Hebreo 10 ny andininy voalohany hatramin'ny 7 amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe fa ny lalàna izay misy aloko ny zava-tsoa ho avy fa tsy ny tena endrika izany zavatra izany dia tsy mba mahatanteraka ny olona manatona amin'izay fanatitra tery mandrakizay isan-taona. Raha izany dia tsy ho nitsatra va ny nanateran'ireo, satria rehefa nodiovina indray mandeha ny mpivavaka dia tsy ho nasiany fieritreretany ny amin'ny ota intsony izy, fa amin'ireo dia misy fahatsiarovana ny ota isan-taona, fa tsy mahaisitra ny ota ny ranombola sy ny ranosolahy. Koa no niditra tamin'izao fiainana izao izy dia nanao hoe ny fanatitra alatsa-drà sy ny fanatitra hohanina tsy mba nilainao, fa tena no namboarinao ho ahy. Ny fanatitra hodorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitrakao. Dia hoy izao, ity aho tonga ao amin'ny oronam-boky no nanoratana ahy. Hanao ny sitraponao Andriamanitro. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny toriteny izay atao dia mifantoka be lehibe amin'ny mahazoma masina ny andro ary velany alamin'ny hira izay ataony amin'ny mpihira eto amintsika. Mbola ho ampitomboana ho aminareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Ho ny antsoantsony Jesoa Kristy tompo teo ambony hazo fijaliana manao hoe raiko raha azo atao dia sory amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko aneno atao fa ny anao. Toy ny nafoindray sy ny laozana no fieveran'izao tontolo izao azy, ireo izay nigioka ny mamy taonandao nandofotra ny ala tsy nisy nahary-pery, niatrika irery ny fahorinan'ny tompo, nandeha samirery ny lalany azo fijaliana Jesoa Kristy, niatrika ady mafy, ady mahamay, ady miatra manaina nefara tamin'ny fahafatesana. Dia indro tonga fanakora sy fimehezana no esona n'olo an-tsaina no roraina ary nomboana tamin'ny azo fijaliana sy nolefonina koa azy. Dia marina mihitsy ny faminaniana Isaia manao hoe dia natao tsinotsinona sy ny lavon'ny olona izy, lehilahy olo sady zatra fahoriana ary tahaka izay tsy tian'ny olo kojerena akory izy. Natao tsinotsinona izy ka tsy mba naotsika. Niatrika samirery ny azo fijaliana ny tompo, nozakainy samirery ny anjara nomendrainy azy, ny antsoantso izy, ny kikiky nefa tsy nisy nahamaly. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny dia nahafoy ahy ianao? Andriamanitro, ny antso aho noho ny andro nefa tsy namaly ianao, ary noho ny alina nefa tsy mahita fiononanao. Raha mba teo moa ianao tamin'izany, raha nanatrika ny azo fijaliana, fanakaizako tokoa moa ianao. Taiza tao tsy namaly, taiza tao tsy niteny, ary raha teo ary inona ny navalinao? Momba isaniza tamin'ireo izay niara-belona taminy ianao. Ianao ve mety ho isan'ireo nandositra matanjaka ka nanao ny ainy tsy ho zavatra? Mety ve ianao ho isan'ireo
nandositra ny tanjaka ka tsy nalala enatra akory. Sao isan'ireo mpanao tazan-davitra mody manaraka sy fomba ny tompo nefa tsy te-hipiti amin'ny raha ka mitazatazany any lavitra eny. Amin'ity zoma masina ity, ry avako malala, raha mety ianao andeha hiaraka fa zao ny fotoana mety, andeha hanao safidy tsara iombona amin'ny dian'i Jesosy Kristy, lay dia maharary, lay dia mangidy, hiara-mandeha aminao, lay zanak'ondry mora.
Foniza re, foniza no tsy angoraka. Foniza re, foniza no tsy angoraka fa lay zanak'ondro mora, lay tsy nanakeloka kanefa voakora toromeloka. Raha tsy dia efa fo vato ka fotsy ny tempintsony, fa indro natao solony lay zanak'ondro ny Pasika tao Egipta, lay Jesosy Kristy toy. Dia ny sasany ny fikifon-doha, ny mpisorona naneso, vonjeny tenanao ka midina hiala amin'ny hazo fijaliana. Namonjy ny tenany izy, fa ny tenany tsy hainy vonjeny. Aoka Kristy hidina hiala amin'ny hazo fijaliana ankehitriny, ho ny sasany. Ireo sokajin'olona maro, mba tsy ilazana hoe ny sokajin'olona rehetra, ny vahoaka, ny mpisorona, ny mpanoran-dalàna, eny hatramin'ireo jiolahy teo anilany aza, dia indro nitady anafoanana, ampijanonana, anakanana ny lalan'ny hazo fijaliana. Tsarovy anefa fa tsy maintsy nodiavina izany, tsy maintsy natrehana ny hazo fijaliana, satria lay rà soa sarobidy, lay rà nanavotana ny maro no nalatsany teo, lay rà tsy voavidy, tsy misy takalo, lay rà fanatitra tokana tanteraka ho fanadiovana, lay rà nalatsaky ho famelan-kelo. Soa ihany fa nahazo ny anjara rany Kristy, na izaho na ianao, ka namafy taminy azy zany. Raisiko fa fanomezana natolotra ho ahy, ny rano latsaka, ny rano fanadiovana. Wavuja
Kristiana havana raha lasy anabavy ao amin'ny tompo. Evero ary manomboka izao fa nilatsaka ilay raha ary hatramin'ny ora farany indrindra azy dia mbola siponjy natsoboka tanaty vinaigitra notohizana tamin'ny volotara no natehaka ny vavan'ny tompo izay efa nivoatra. Mafy, tena mafy, ka nampiantso tamin'ny feo mahery mihitsy ka dia afaka ny aina. Vita hoy izy teo amin'ny hazo fijaliana. Vita ny hazo fijaliana, vita ny famonjena, vita ny iraka nampanaovina azy, ary na izao tontolo izao aza manaiky izany ka tonga maizina ny tany aman-danitra na dia voatany 12 ratoandro fotsiny azy. Nanjary nitritra ny vaky roa ny hevitra lamba tao amin'ny tempoly, fa rava ny hevitry ny fisarahana, rava ny asany maizina, rava ny fahotana. Move mba hitan'izao tontolo izao zany, ary move mba hatsarona ny anjara azo ny mpino tsirairay avy tamin'izany. Nahoana no miafiafitsika ka miteny hoe te hiantsoantso aho hoe sambatra. Nahoana isika no tsy hosaha amin'ny feo mahery hiteny tsy ambahamba hoe sambatra ho anao aho amin'ity an'ity. Asio lanja n'ilay vohitra kely, ilay vohitra nosalorana tanam-bokovoko, ilay vohitra nizakan'ny mafy, nitondran'ny mafaitra ny areta ningidin'ny fiainana ka nanekeny hatramin'ny hazo fijaliana. Dia ilay fahafatesana nitondra fanavotana ho an'izao tontolo izao. Taizako ianao zany vohatra izany, taizany nanatanterahany ny asa-pamonjena, tsy taizany fa teo Kalvary ary tsarovy ny ranomasonao Jesosy. Alleluia,
Famarana riavana avelanao veromaina ve ny kikakika sy tomany, ny fiaretana sy fijaliana, ny ratra sy ny fahafatesana nahazon'ny tomponao. Mafy tokoa raha mafy, mafaitra ny mangidy indrindra, kanefa tsy mitaonanao hitomany, tsy mitaonanao handata dranomaso na miakanjo volomparasy aza, tsy mitaonanao halahelo fa zany rehetra zany natao tsy ho fitsetsera, tsy ho fiantrano, tsy hanehoana fihetsem-po, fa nanatanterahana famonjena lehibe, ilay famonjena teo amin'ny hazo fijaliana. Anio ary maneke aza manamafo intsony amin'izao zoma masina izao, fa ho ny tompo aminao, aoko matoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny sarom-boninahitra fiaina. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika rehefa. Raha eo misaotra ny amin'ny fahasoavana lehibe, fahasoavana natolotra maimai-poana ho anay, anananay rehetra avy lavitra sy avy akaiky, ny avy atsimo sy avy avaratra, na iza na ny kely na ny lehibe, manana anjara amin'ny fahasoavana sy ny fitiavan-dalana sy onao. Misaotra tompo, eny misaotra, fa ho anay no nanoloranao ny tenanao, ho anay no nandatsanao ny ranao, ho anay ny antony zoma masina. Dia amin'ity anio ty rehetra izay anavao ny fanoloran-tenanay eo anatrehanao. Raiso Andriamanitra mendrika ny fiantsonao marina tokoa. Raiso na dia tsy mendrika anao, raiso ny fonay tovitovo sy mangorakoraka manolotra ny momba ny tenanay rehetra, ho fanatitra velona masina. Sitraka ao Andriamanitra dia fampipanana ety ataonay izany. Tsy mijovy ary ireo ory sy mahantra marobe, tsy mijovy ireo naona sy mangetaeta amin'ny fahamarinana, tsy mijovy ireo mpanao asa fiantrana sy asa soa maro samihafa, jereo sy heveo ireo kamboty sy mpitondra teny, ataovy manana anjara ao aminao. Ataonay izany mivavaka izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay, ilay nampianatra anay hivavaka manao hoe: Rainay ao sy ny-ndanitra, masina ny anarana, tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao, dia teatany ny-ndanitra. Menay misy anasa azo anay, ary mamelana elokay, tahaka namelanay izay meloka taminay, aza mitondra anay ny fakapanahy, manafanay ny ratsy, fanao fanjakana sy miery, ary voninahitra marak'izay. Amen. Raiso amin'ny finoana riavako izao ny tsodrano izay tononona sy omena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ny tompo ane anitsy lalana ny fonareo amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sy ho amin'ny faharetana any Kristy, ary ny fahasoavana ane ho an'izay rehetra tia an'i Jesosy Kristy tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levona. Amen. Dia ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Saotra ny tompontsika ry afaka tanteraka ny zoma masina. Marina fanijalo ny tompo, fa tsika kosa afaka mifaly. Sa tsy izany? Dia izao raiso ny tanany eo akaikinao dia teneny izy hoe efa voasasasasany daholo ny tany. Tsisy tsony any e? Manontany tsisy tsony any e? Averiko farany.
tsisy tsony any e satria efa nanino efa voasasasasa amin'ny rano Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana avokoa ny tany.